Ya, history zanam-pandarana anankiray vaovao atao anatin'ny bon journaux ho arahinao manomboka eto. Inona moa zany hoe history zany? History raisintsika kely amin'ilay hoe ny tantara, zay no andraisantsika azy. Anasa antsika vahiny, vahiny nefa ny teratany malagasy izay anisan'ny manana traikefa ary manana lalana ny zorana tao anatina tontolo anankiray. Le tontolo irasantsika eto dia somary hiala kely isika amin'ny tontolon'ny mpanakanto amin'ny tontolon'ny automoto sy ny rehetrarehetra fa somary hiopana isika amin'ireo malagasy izay manana lalana tena mahafinaritra nefany vitsivitsy no mahafantatra azy ireo. Vahiny anankiray izao no asaina androany izay mikatroka an'izany hoe taranja Muay Thai izany dia izy no hitantara amintsika bebe kokoa. Raha eto Madagasikara izy dia ireo mpikatroka io taranjo ihany no tena mahafantatra azy, fa ny ankabeazan'ny malagasy dia mbola tsy mahafantatra hoe iza marina izany vahiny izany. Fa Zarali izay no anarany mety efa tonga dia fantatrareo angamba izy ho an'izay mpikatroka an'izay, fa ho an'izay tsy mahafantatra andeha ho ampandrosoantsika izy ho eto amin'ny plateau-ny history hitantara ny mahakasika azy. Mazao toerana fa Zarali, miarahaba, tonga soa eto Madagasikara ary tonga soa tao anatin'ny fandarana history. Ie, sodra betsaka miarahaba ny mpani dia mariahaba ny vahoaka malagasy rehetra manaraka an'ity fandarana ity. Henonareo angamba za teo ny teny hoe tonga soa eto Madagasikara. Ny antony dia izao, tsy dia mipetraka loatra eto Madagasikara izy fa mandalo ihany izy eto izy moa mbola nazava-bebe kokoa ny amin'izay rehefa avy eo izay indrindra ny tonga dia nanararaotana anazy amin'izay fandalovana eto Madagasikara izay mba ho vahintsika. Izy no vahiny voalohany ary izy no hitantara bebe kokoa ny amin'ny fiainany rehetrarehetra sy ny mahakasika azy. Ka izay indrindra fa Zarali, tantarao aminay hoe iza marina moa izany fa Zarali izany. Ie, ny anarako feno Razana Jatovo Elfazar Fazarali, 24 ans za, teraka tany Manakara, malagasy ray sy reny. Ao anatin'ny tontolon'ny Muay Thai dia mahafantatra anao daholo. Any ampitan-dranomasina be dia be ny mahafantatra anao. Andeha mba zarao amin'ny malagasy izay mbola tsy mahafantatra na misy nafantatra fa tsy nafantatra bebe kokoa ny mahakasika ny fiainanao rehetrarehetra. Mety hoe tsy izy rehetrarehetra fa izay azo tantaraina atao anatin'ny histoire. Ie, ny fiainako amin'ny hoe atleta professionnel na amin'ny Muay Thai sy K1 zay, za nanomboka tamin'ny fa 5 taonako teo no nanomboka nikatroka an'io kickboxing nataoko tamin'izany satria ny papako mpanao kickboxing dia tamin'ny efatra taonako teo za no nanaraka anazy foana manao fanazaran-tena. Manaraka anazy foana za isan'andro dia tonga tamin'ny fa 5 taonako teo no tena hoe vonona hoe hanao entraînement amin'izay. Azonay fatahana avy eo izy le papany fa Zarali? Ny anaran'ny papako maître Gildas ny tena ahafantarany be sy ny maro anazy. Ny anarany feno Razana Jatovo Gildas André. Mpanao kick izy? Ie, mpanao kickboxing izy, efa entraîneur national atao amin'ny kickboxing, directeur technique national amin'ny kickboxing koa izy tamin'izany fotoana. Le fahitana anazy ve no nisin'le afim-pitiavana anao an'le art martiaux sa hoe izy no nisitositana hoe ndao? Ie, le fahitana anazy sy le hoe fitiavana le izy. Zay efatra mianadahy samby nanao kickboxing daholo ary mbola tsy nisy teo amin'ny papako na i mamako hoe namorse anay hoe tsy maintsy manao kickboxing fa efa fitiavana le izy dia le izy koa efa tao anaty raha dia tonga dia tafiditra ho azy tao anatin'le izy. Azo eritreretana avy eo hoe rehefa misy ny combat fifamaliana ao an-trano tonga dia tena gerakera be mihitsy? Eo entre hoe mpianadahy sy mpirahalahy zay tsy maintsy misy le ady fa zay kosa aloha tsy nisy. Ie, manao ahoana ny lalana ny zorana nanomboka tamin'izay fa 5 taona izay hatramin'izao fotoana iresahantsika izao? Ie, tena lava be ary tsy mora satria tamin'izany zay mbola nipetraka tany Manakara tany tamin'izany dia tamin'ny taona 2010 zay nifindra taty Antananarivo dia nanao entraînement ihany zay tamin'izany dia teo amin'ny fa 9 taonako teo no nanao combat voalohany
nanao combat voalohany de nivoaka mpandresy moa tamin'izay. De après 2010 taty voanjo tamin'ny équipe nationale tamin'izany mbola KDA tamin'ny équipe nationale junior. De tao anatin'io équipe nationale junior io tamin'izany za mbola présélectionné mbola tsy sélectionné akory nefa hoe présélectionné niaraka hoe natsona fotsiny fa mbola tsy sélectionné tamin'izany andeha hanao championnat du monde junior. Tamin'izany mbola tsy sélectionné fa hoe mbola hoe voanjo fotsiny zany satria hoe nisy zavatra tsara vita tao de voanjo. De après an'izay am'izay 2010 tamin'izany 2014 taty zay vao sélectionné andeha hanao championnat d'Afrique tany Cameroun. Nahazo médaille d'argent moa za tamin'izay première sortieko mbola junior koa tamin'izay fa nanao championnat d'Afrique senior. De après voanjo voaka indray mandeha iny zany de tonga de sélectionné championnat du monde et championnat de l'océan Indien efa niparticiper teo foana am'izay. De ny teny ny fantatra de any ivelany se am'izao fotoana izao ary any no tena hoe miaina sy tena mikatroka an'ity taranja ity. Nanao ahoana ny fomba natongavana am'izay hoe lasa any ivelany zay na hoe expatrié no itenenantsika azy? Araka an'le niteneniko teo iny hoe tamin'izaho mbola teto Madagasikara mbola athlète amateur. De tao anatin'izay parcours hoe na amateur anazy zay efa betsaka ny titre azo, titre national, Afrique, Océan Indien, de tany amin'ny monde na amateur tany koa. De 2017 satria za 2014 za zay vao sélectionné de nivoaka foana tamin'izay mbola na amateur. 2017 am'izay avril 2017 nanao combat tany La Réunion, tany amin'ny île La Réunion. Tamin'izany semi pro natao tany amin'ny combat tany tamin'izany. De raikitra le combat tamin'izany ny adversaire tena mafy be champion du monde le adversaire-ko tany. De nandeha le combat de resiko le adversaire, nisy an'izay monsieur Kiki zay ny anarany. Vao vita mihitsiny le combat de nody tany amin'ny hôtel zay. Ampitsy marainan'iny izy sy ny vadiny zay tonga tao amin'le toerana nisy anay. De niresaka hoe zay hoe afaka miara-miasa aminao ve satria le tamin'le combat anao teo hitanay hoe misy tsara de hoe afaka migérer anao zay anatin'ny any amin'ny professionnel. De teo moa papako nitondra anay tany tamin'izany de tonga de nety ho azy zany le izy. De tamin'izay nalainy zareo tao de noentiny tamina studio fangalana sary zay de nalaina sary teo. De le zavatra tena niattirer zareo anahy tamin'ny voalohany mihitsiny za tamina andeha hanao le combat nanao t-shirt Superman zay de casquette Superman. De iny zany tonga de nanaitra an'zareo voalohany hoe ay ve misy malagasy ohatran'izao zay mihitsy nitantarain'zareo. De rehefa avy eo nandeha am'izay moa le combat de vao may resy lahatra zareo. De après am'izay zay nody taty Madagasikara de efa nisy fiaraha-miasa kely zany natao tamin'izay 2017 avril teo jusqu'à mois d'août teo niara-niasa teo foana hoe atao hoe ampanaovana professionnel zany De rehefa avy eo octobre 2017 misy malagasy ray. Io malagasy ray io Johnson zay ny anarany. Io tena nanovan'ny tantara. Io ny tena nanovan'ny tantara satria io Johnson io mpianatra tany Chine ary izy efa nikatroka
efa nanao entraînement tao am'le gym le misy anah am'zao. De za manko manana page zay Facebook, de nandefa message anahy tao izy, de emoji le j'aime ohatran'izao nalevany. Fa de tamin'iny manko betsaka ny olona tsy tia andefasana an'iny e. De jereko fotsiny le message tsy haiko après 2 jours taty zay vao namaly an'izy de nivaliko le emoji piso ohatran'izao. De nanomboka teo am'zay nifampiresaka zay, nanao présentation izy hoe za malagasy mianatra aty Chine, za koa izy manao combat taty, sady mikotra anahy tao am'le gym taty, Tiger Fight ny anaran'le gym-nay na Chine. De rehefa avy eo mifampiresaka teo, de rehefa avy eo mifampi-ajouter tam'Facebook am'zay, satria tam'zany izy mbola tsy namako, de mifampiresaka. De any Chine manko Facebook bloqué any, de misy an'zay WeChat zay, de nasainy ni-télécharge an'iny aho hoe mi-télécharge avy an'ty application ty izy de am'ty tsika afaka miresaka tsara satria zaho izy sahirana miresaka aminao amin'ny Facebook. De de nalaiko moa zany iny. De teo am'zay mifampiresaka teo am'zay zay, de niresahako am'papako am'zay zany iny hoe misy olona ohatran'izao aty hoe izy any Chine any efa manao kickboxing sy muay thai koa, fa hoe zaho alainy zareo hoe hanao ekipan'zareo. De rehefa avy eo am'zay moa niresahako papako, de ndao arozy izy ifampiresaka am'le manager any mihitsiny, hoe tamin'ny appel vidéo am'zay za, de de nampiomehy kely tam'zay zany raha ohatra hoe aty Madagasikara ny trano resa tsy voatery hoe hisy wifi, de hoe andeha am'cyber mety misy resaka confidentiel kely ao tsy tokony fantan'olona. De le nataonay tam'zay am'zay zany nandeha tany am'Colbert zay. De nividy jus, zay sy papako nandeha tany Teraka kody wifi. Nividy jus tsy haiko vera ray tam'zay 5000 ariary, de nividy rairay teo zany zay, de iny zany ny but amin'iny mba azahoana wifi ao, tsy nosotroina mihitsy le jus, de niresaka moa zay. De rehefa avy eo izy le manager hoe alefaso aty ny vidéo, de nandefasana ny vidéo, de vao nahita an'le vidéo koa zany izy tonga de liana be taminahy hoe ilaina eto Bandekely eto tam'zany mbo 21 ans. Ilaina eto Bandekely eto zay. De avy eo niresaka, de avy eo am'zay zany tapa-kevitra am'zay aho hoe andeha, satria nanana choix anankiroa zany aho, soit nandeha tany Europe, soit nandeha tany Asie, any Chine zany. De nisafidy aho zany hoe nandeha tany Chine hoe hanao aventure any Asie any e. Eo koa hoe misy atleta hoe ankafiziko thaïlandais sy ny tariny. De nanomboka teo le izy, de nataony visa sy ny tariny 23 décembre any niala taty, 25 décembre mihitsiny any tonga tany Chine. Nanitranina zay ny anaran'le ville misy anay mangatsiaka be amin'io, satria aty le décembre tam'zany été mafana be. De nandeha le vol tonga tao Guangzhou mbola mafapana, fa tonga tao am'le ville tao am'zay tonga de nangatsiaka be. 25 décembre zany tonga tany voalohany, 27 décembre 2017 io 27 décembre tonga de nampanaovina combat de nandresy tamin'io. De nahita an'le combat iny promoteur sy le organisateur tao Chine, mbola natsony zareo any nanao combat 31 décembre mihitsy, de nandresy any. De après vita iny combat 31 décembre iny, tsy haiko après une semaine niantso an'le managerako am'zay koa misy ny atao hoe WLF zay, zany grosse organisation am Taiwan zany, tam'zany aho mbola nanao Taiwan. De natsony zareo tao hoe hanao combat tao, nanao combat am'le champion titre am'le WLF.
de nandresy moa za tamin'izay. Resaka le champion en titre. Resaka le champion en titre. De rehefa avy eo nanomboka teo zay no tena nampalaky nalaza natao Chine koa zany satria le favori an'zareo foana niady aminahy. De avril 2018 mbola natsony zareo nanao Kunlun Fight zay tsisy zay mahafantatra an'izany Kunlun Fight zany koa. Organisation ngeza be amin'ny K1 de nandresy koa teo de nanomboka teo am'zay de lasa nanao WLF Kunlun Fight de mbola miverina nanao combat WLF ihany tamin'iny de champion ihany koa tao. Septembre 2018 miverina nanao Kunlun Fight champion koa tao. Tao ny combat farany tamin'ny K1 de niteny am'zay zany le manager hoe mety ve anao izy raha ampanaovina Muay Thai. Za tamin'ny vao tonga tany coach thaïlandais efa nikotrana Muay Thai koa zahay tany tamin'ny vao tonga ihany fa ny combat mbola K1 de vita tamin'ny 2017 septembre hoe maninona ianao izy ampanaovina Muay Thai hozy izy. De za moa efa tia manao challenge zay natatia Madagasikara nataniko de nekeko le izy de nanomboka teo am'zay nanao Muay Thai jusqu'à tamin'izao. Tamin'ny 2019 teo aho vice champion du monde Muay Thai professionnel. Muay Thai de K1. Inona no mahasamy hafa an'ireo? Amin'ny K1 afaka ohatran'ny kickboxing ihany le izy fa afaka mandefa genou de afaka mandefa an'ty back fist ty na spinning back fist. De am'le Muay Thai indray Muay Thai afaka mandefa genou de afaka mandefa an'ty coude de misy corps à corps afaka manazera sy ny tariny. Ya, tonga tany Chine ny 25 décembre. Nanao hoana le fomba fianarana an'le fiteny izay tena azo lazaina hoe sarotra sa hoe efa nisy cours natao taty Madagasikara? De teo amin'ny fiteny aloha na hatramin'izao ary mbola tsy mahay miteny sinoa fa zay aho étranger daholo manager ihany sinoa, coach anankiroa thaïlandais, coach raiky japonais, dikan'izany teny anglais. Za efa taty efa nahay niteny anglais de tonga tany tony de tsy de miteny sinoa zany. Tsy de miteny sinoa fa nasahirana anahy tamy fotsiny le sakafo satria za tsy mihinana sakay any kanefa am'le ville misy anay mihinana sakay be mihitsy de sahirana be ato. Hatramin'izao mbola tsy mihinana sakay zany rehefa tonga any? Efa manomboka zatra am'zay fa tamin'izay tena raraka daholo ny ranomasiko mihinana an'le sakay. Tao anatin'ny 2-3 mois teo tena sahirana be. Niteny fa Zaralito hoe lasa nalaza haingana tao Chine. Afaka omeny sy note ve izy hoe raha ohatra hoe entre 1 à 10 aiza ho aiza ny célébrité an'se ao Chine? Raha eo amin'ny échelle 1 à 10 aty amin'ny 8 aty satria eo zany niady tamin'olona nalaza foana de nalaky nalaza nomeny zareo surnom zay koa hoe Ferrari ny anarako. Ferrari ny anarako any fa tsy Fazarali, Ferrari ny anatsony zareo anazy. Nifandray tamin'le Fazarali ve zay sa hoe no laissé le nalaza be tampoka? Eo nifandray tamin'ny anarako fa tamin'iza vao tonga tany koa nahita an'le combat le manager hoe Ferrari fast and power hoe mandeha mafy be sady matanjaka de za koa kanefa tamin'le combat ohatran'izay hoe nanana vitesse sady natanjaka. De teo zay de le voalohany koa hoe zay le voalohany hoe tamin'le combat style de combat nanatsony zareo na Ferrari de Ferrari zany koa tsy olona rehetra angamba no mahavoavidy an'izany hoe valeureux tamin'ny zareo zany tondry natsony hoe Ferrari. Afaka sady mitsotra rano kely ihany sy aloha fa ny resaka koa mbola lavalava atao anatin'ny history mizara ho zavatra maromaro manko ato tsy de resaka be ohatray loatra fa mbola hisy zavatra fa ataontsika rehefa avy eo nohizana ny resadresaka mahafinaritra be zany resaka zany fa
Mba tantarao aminay hoe inona avy ny trophée efa azon'ny C tany dia nanahoana ny sedra rehetrarehetra natrehana tany satria ilay izy koa tsy maintsy misy raha tsy misy ny combat tsisy ny victoire. Ie. Tamin'izaho le voalohan'ny vao tonga tany le 27 décembre aho ozy teo nanao combat voalohany tany, niady moins de 65 kilos. Dia kanefa 31 décembre dia efa nanao combat ko. Dia nisy sahirana be satria tamin'ilay combat-ko 31 décembre ampidina moins de 62 kilos nefa za vita le peser 64 900 kilos. Après le peser tonga dia tafakatra 70 kilos satria tamin'ilay peser iny ihany nanenjika an'ilay poids. Dia kanefa za 27 décembre 28 29 30 3 jours zany prépareko an'ilay combat amin'ilay 30 décembre peser milanja. Dia nanitsanako an'iny poids iny amin'izay zany nasahirana tamin'izany mbola tsy nafantatra ohatran'izao le fanitsanana any amin'ny professionnel any. Dia sahirana be vita le combat hoe ahoana ary zany hoe nilanja 69 kilos teo vita le combat 69 kilos teo dia nilanja. Dia za zany tsy mahasahy miteny mihitsy ny aloha amin'io hoe ahoana ary zany hoe nanitsanako eo amin'ny 7 kilos eo zany nahitsako. Dia rehefa avy eo zay mandeha any dia tenenin'ilay coach sy manager misakafoana. Dia vao maika anazy nefa fa za ndray tsy dia nitombo be zany poako fa nisakafoana zany fa zavatra maivamaivana nisakafoanako. Dia teo dia tonga amin'izay zany ny 29 décembre. Dia maraina ihany zay nisakafo dia omeny zareo sakafo coachako amin'izay zany naka ny sakafo. Dia ty ozy izy dia rehefa avy eo ianao ozy izy miverina matory farariva tsika ozy izy manintana. Dia rehefa avy eo misy dia rehefa avy eo ne za ny sakafo le sakafo nomeny zareo ananka sakafo mampivoaka dia mipipi foana. Dia rehefa avy eo nilanja 18 heures aty 66 kilos dia any moa amin'ny maha-professionnel anazy zay efa manana le teknika fanisana poids. Dia efa misy akanjo spécial nasainy zareo mihazakazaka ndray teo. Dia avy eo manao sauna dia avy eo tratraka le poids. Dia teo zany tena tamin'izay ny hitako nasahirana direct amin'izay moa le combat. Dia teo amin'ilay resaka poids teo foana zany nasahirana satria za taty taloha ohatra hoe amin'ny faran'ny volana manao combat. Dia androany dia manitsana foana ka tsy mety le izy satria amin'ilay maha-professionnel ohatra hoe boxeur zao ohatra hoe miady moins de 63 kilos zany mandritra ny entraînement 70 kilos aty. Fa izy amin'ny andron'ny peser ihany ka izy manenjika an'ilay 63 kilos. Dikan'izany zany izy 24 heures alohan'ilay peser zay vao manitsana. Dia ohatran'izay le izy. Dia farany amony nizatra an'iny foana. Le entraînement koa taty Madagasikara maraina ihany manao entraînement fa tany tony dia 2 fois par jour. Maraina mihazakazaka eo amin'ny 10 kilomètres eo maraina zay vao miverina ao anaty salle. Après midi koa alohan'ny hanao entraînement mbola mihazakazaka kely eo amin'ny 6 na 5 kilomètres eo zay vao. Dia zay daholo zany nasahirakirana anahy tamin'ny voalohany fa après moa nandeha ho azy teo. Tantarao aminay daholo ny trophée na ny victoire azon'izay. Yes, tadidy mety tadidy daholo tamin'izaho efa professionnel. Ny record professionnel 18 combats pro dia 12 victoires dia 6 défaites dia 6 victoires par KO. Dia nandritra an'izay combat ko zay tamin'ny K1 2 fois champion ny WLF, 2 fois champion ny Kunlun Fight amin'ny K1 dia vice champion du monde pro amin'ny Muay Thai tamin'ny 2019 teo. Ny olona rehetra surtout ny combattant mba hanana slogan kely zay. Fa zara levy nanana slogan eo amin'ny fiainana. Nanana slogan
Ny slogan zany hoe mila manana le autodiscipline zay anao, hoe mila discipliné anao satria anao rehefa discipliné de lasa tonga de motivé aloha, lasa déterminé. De ohatran'izay foana zany na alohan'ny anao combat de zay foana ny feo miverimberina anao hoe déterminé, mila déterminé anao. Mila discipliné zany amin'ny fiainana na tsy amin'ny sport ihany arany, ohatran'izay. Izay ny resaka parcours mety mbola lava be, mety mbola misy ny tsy voatanisany raha izay fotoana efa nijanonany sy nanaovany combat tany Chine izay efa lasa fiainana le izy amin'izao fotoana izao ny fahazarany manokana. Andehantsika hiverina kely tamin'ny mbola kely hoe ohatra ny ahoana zany fahazarany zany tamin'ny mbola kely, efa maheriseritra ve, efa tia combat ve? Ie, fahazarany tamin'ny mbola kely aloha tonga de au contraire an'izay noteneninao zay satria za tamin'ny mbola kely farofirofy, nararirary foana zay de sahirana be tamin'ny mbola kely tamin'ny fahateo 3 ans 2 ans tany niditra hôpitaly foana voan'le fanintana reny, de tsy nazaka an'iny fanintana iny de niditra hôpitaly foana. De kanefa après za nanao kickboxing am'zay nanomboka nena-tanjaka, nena-tanjaka tsy nararirary zany mihitsiny sady tsy de hoe niditra hôpitaly. De za jusqu'am'zao na ny dokotera ary dokotera nitsabo anahy taloha am'zao gaga be, ino ve le fahazarany iny? Ino ve le fahazarany le nitsabonay tato amin'ny hôpitaly tato, le malemilemy, tena malemilemy kely taloha sady fohy kely. Za ary tamin'izany taloha any an'iny mpiara-mianatra hoe laha ty tsy tombontsony kanefa am'zao mba lasa ny lavalava ihany fa tsy hoe lava be. De nanahoana ny toetra tamin'ny mbola kely? Ie, toetrako hoe araka ny zay tao an-trano tezaina tamin'ny resaka sport. De ianao manko rehefa vao manao sport, surtout hoe zay nanao sport de combat, efa fantatra le fian'le ohatra hoe za zao ohatra hoe aherieriseritra any am-pianarana ohatra hoe hamelo totohondry, satria haiko le izy de efa fantako le feny hoe mety haparatra olona iny, de iny zany tsy nahavoatarika anay tamin'ny fiainana mihitsy hoe aherieriseritra ivelan'le sport. Ohatra hoe raha manao combat indray ianao maheriseritra, fa aty amin'ny vie privé hoe olo tsotra ohatran'olona tsotra rehetra. Mbola voatazana ve zay toetra zay hatramin'izao? Ie, Raha sendra misy milamila vaniny kely eny an-dalana eny. Hatramin'izao aloha mbola tsisy mila vaniny fa voatazana foana ka. Souvenir tamin'ny mbola kely, mbola anatin'le tamin'ny mbola kely foana sika. Ino souvenir tena mba hoe nahafinaritra anao tamin'izany mbola kely zany? Mbola kely mbola tsy nanao kickboxing mihitsy. Souvenir kely tena nahafinaritra anahy voalohany, nandeha taty Antananarivo voalohany, de tamin'izany nandeha taty Antananarivo voalohany, izay tany amin'ny province tany Manakara mipetraka tamin'io. De vao tonga taty Antananarivo zany de mahita an'le jirojiro, nahita an'le anjelimainty ery Anosy ery. Tamin'izany izy mbola anjelimainty. De tamin'izany naneniny papako hoe sy le mpianatra nanaraka an'zareo nanao compétition taty tamin'izany hoe aty andafy tsika. De za tamin'izany tena nino mihitsy hoe aty andafy, tena andafy marina kay io. De na mandeha tena Analakely tamin'izany tena misokatra mihitsy fe ohatran'izao andafy aty. Na eo Analakely eo amin'ny esplanade ohatra misy WC public de hoe métro ny ao de za ary namidinao am'zany tena natahotra mihitsiny, fa tena souvenir tsara be tamin'any nandeha taty Antananarivo voalohany de niverina tany Manakara am'zay niditra nianatra satria vacances de Pâques teo zay, de niditra nianatra tantara any am-pianarana zany tany andafy ohatran'izany niaraka tamin'ny kiraro vaovao. Niaraka amin'ny kiraro vaovao mandeha am-pianarana tena nigesta be hoe tany andafy.
De kanefa après atika ny teneniny zareo am'zay kay tsy andafy le Ie. Mbola kely any, inona ny kilalao mba tena nahafinaritra ny fahazarany tamin'ny mbola kely? Mbola kely milalao foty. Manao foty? Na manao akiafina reny koa zay taloha. Ia, ndaontsika hiresaka ao anatin'ilay hoe tantarao indray. Tantarao aminay ny histoiran'ity reto misy zavatra maromaro eto netiny a, misy trophée a, misy gant a, de misy sary ihany koa reto, sary anankitelo. Tantarao aminay, tsy haiko hoe iza no tiantsika ho tantaraina voalohany. Ie ty gant ty ny gantko voalohany indrindra ty manana tantara be aminahy ty gant ty satria ty ny gant vao voalohany nividianan'ny papany sy mamako anahy. Anaovako kickboxing tam'zay zay vao nipetraka taty Antananarivo de nividianana an'ty gant ty. Ty foana nanaovako entraînement nandritran'ny tsy haiko firy taona ela mihitsiny. Tadidiny se ve ny taona tam'zany nanomezana an'ity Tamin'ny 2005 tam'zay. De ty foana nanaovako entraînement tena tehiriziko mihitsiny ty ao an-trano ao manana place manokana mihitsiny satria manana tantara be taminahy ty firy gant ty. victoire? Za tamin'ny amateur 120 combats de 110 victoires de 10 défaites. Tamin'iny gant iny? Fa tamin'ty gant ty gant d'entraînement manko ty fa tsy nanaovako combat. Fa samihafa zany ny gant d'entraînement sy ny Ie, samihafa ka. de ahoana raha ohatra hoe mavesabesatra any amin'le poids, misy poids ve izy itony? Ie, misy poids. Ohatra hoe oz zay ny anarany, misy 6 oz, 8 oz, 10 oz. De ka hafa mihitsy ny gant d'entraînement ohatra hoe amin'ny entraînement ianao tam'zany aho mbola kely de kelikely ohatran'ity ny gant. Fa iny zany tsy mety tsontra am'zao. Ie, tsy mety zany. De sady efa tsy omby anahy intsony ary. Rehefa manao entraînement de le mavesabesatra ve sa le maivamaivana? Sa mitovy ihany? Le mavesabesatra aloha no tena tsara raha manao entraînement am'zay ohatra hoe 10 oz raha amin'ny amateur zao 10 oz ny anaovana combat. De raha amin'ny entraînement zany anao mba mitondra hoe 14 na 12 oz ty. Zay ny mahakasika an'le gant fa ny hafa indray. De io trophée io ty trophée ty tamin'ny 5 mai 2012 za nahatonga anah hoe ho athlète professionnel zao noho ny nisy athlète boxeur vazaha nankafiziky be taloha nisy an'izay K1 Grand Prix zay tany Japon tany. De manaraka an'io foana de tena misy athlète tena nankafiziky be tam'izay Badrary, Tyrone Spong, Giorgio Petrosian zay. De mahita tam'zany zareo manao K1 de ty trophée ty ny trophée voalohany sady combat voalohany tamin'ny K1 tamin'ny 2012 nanao an'izay. Teto Madagasikara? Teto Madagasikara tam'izay. De manana tantara be taminahy ty satria za tam'zany taloha tena te hanao combat K1 be satria mahita an'le idolako te hanao combat K1 keo. Tam'zany ary taloha ohatra hoe omena goûter de tsy vidiana goûter fa andehanana amin'ny cyber. Andehanana amin'ny cyber mijery combat-ny an'zareo. De rehefa avy eo moa nanao combat K1 voalohany tena ndresy manana tantara be aminahy ty trophée kely. Mazava ho azy fa manana plasy manokana koa izy ao an-trano. Ndao ary tsika hiresaka an'ireto sary reto hoe sary anankitelo no safidiny ho zakaina amintsika ho hitanareo ambany fahitalavitra ihany le izy. Ie, ty sary ty papako, za sy ny papako. Tamin'ity papako avy nanao combat tany La Réunion. De ty trophée de io trophée tazomiko io le coupe azon'ny papako tany.
Niaraka tany Aliakany zany nareo. Efa niverina izy tamin'io. Efa okey. niverina tamin'izay tamin'ity zay mbola tany Manakara. De niara-naka sary taminazy. De nanomboka teo aho zany tena nitsiry tao anatiko le hoe hanao kickboxing. Satria nahita anazy avy any an-dafy hoe mitondra trophée de hoe za koa mba te handeha any an-dafy ny tariny. De sady De mitondra nanomboka teo. trophée. Ie, ny sary faharoa. De ty sary iray ty, eto. Tamin'io nanao combat voalohany. Ato ary mbola 28 août août 2005, 2005, champion de Tana. champion de Tana El Fazara vs Setra. Tamin'io combat voalohany, tamin'izany mbola kely be mbola na le sariko eto ary tamin'izany hoe victoire voalohany zany sautisaute be tamin'ity. Efa tsy nitodika tany am-pakasary Tsy nitodika tany amin'ny Pakasary fa lasa nanome lamosina le Pakasary. An-tany kely fotsiny mahakasika an'iny, ahoana le sensation voalohany le hoe hiakatra ringa voalohany? Tsy nitsatsaka kely ve? Tamin'izaho vao niakatra ringa voalohany eo misy track kely mandaigny angambany zay boxeur tsisy track alohan'ny combat zany. Misy track kely fa après moa nandeha le combat. De eo am'le resaka track zay, plus ianao manana expérience, plus ianao misy le track satria manomboka hainao, hainao daholo am'zay le zavatra tena mamono. De misy an'le track kely zay voany par rapport an'le hoe ianao mbola tsy nafantatra tsy de misy track be. Marina mihitsy zany. Sary fahatelo farany. Ty fahatelo ty za nanao championnat de Madagascar voalohany. De io moa hita hoe victoire tamin'izay. Ia. Tamin'ny 2010. Tamin'ny 15 novembre 2010. Ia. Ilaina le mitahiry souvenir toy ireny. De ilaina ihany koa nefa nizara anazy satria tsisy dika mihitsy ireny souvenir ireny raha tehirizinao fotsiny nefa tsy zarainao. Izay ny antony mahatonga an'le izy tantaraintsika atao anatin'ny history. Hijery kely ity vidéo anankiray ity isika. De rehefa avy eo isika hiresaka kely ihany koa ny mahakasika azy. Tsy haiko mety tadidin'ny Fazaraliva ity combat ity. Kickboxing men's 66 kilos， 有请蓝方选手来自马达加斯加的法拉利。In the blue corner, introducing Raza Najara Tovo Fazzarari Madagascar.蓝方选手来自马达加斯加的雷萨法拉利，今年21岁，身高170公分，体重66公斤，代表罗杰跆拳馆，战绩40胜1负，12次 KO 对手。昆仑决战绩1战1胜，昆仑决71青岛站经判定战胜中国选手张金虎。欢迎雷萨法拉利。马达加斯加今年21岁，职业出战取得41胜1负，12次 KO 了对手。Introducing first, fighting out of the blue corner, he stands 170 centimeters tall, age 21. He's holding a professional record, 40 wins, 1 defeat, and 12 times won by the way of knockout. Fight out of Madagascar, introducing Raza Najara Tovo Fazzarari.
Izay ny mahakasika ny vidéo iny ianareo ihany koa nahita teo Kunlun Fight faharoa nataony se iny tantarao aminay le match ohatra ny ahoana nandresena satria tafavoaka mpandresy teo. Nandritra ny Kunlun Fight iny moins de 66 kg ny combat nataoko tamin'iny raha tokony ho izy Kunlun Fight nataoko voalohany 63 kg tokony ady 63 kg foana zany fa tamin'iny nabediny zareo tamiko 66 kg kanefa 2 mois talohan'iny zareo niantso anahy moady moins 63 kg de efa nanao diète sy ny tariny hoe ny poids-ko zany 63 kg de kay 1 mois talohan'le combat 66 kg combat natao. Ny adversaire ko mafy satria ny adversaire iny zay adversaire manao aminazy KO-ny amin'ny akiky spécialité ny akiky hitanareo teo angambana nisy fotoana voarainy akiky de teny anahy moa le managerako hoe ho atao le combat de nanaiky za moa zany manaiky foana de raikitra le combat travail-ny stratégie adivana amin'iny adversaire iny satria zay adversaire manao aminazy nijerenay alohan'le combat KO-ny an'le akiky de rehefa avy eo moa niara nijery ohatran'ny amin'ny sport rehetra ihany mila miprépare amin'ny stratégie anao niara nijery vidéo an'le adversaire teo daholo zay sy ny coach sy manager de rehefa avy eo nitravaillena de tonga am'izay moa le combat ny appliquena am'izay le stratégie de nivoaka mpandresy après an'iny amin'io koa ny adversaire amin'ny tany any amin'ny vilany nanaovana an'iny combat iny miditra tena hoe misy fans mioraka hoe Ferrari miditra fa rehefa avy eo izy niditra ambony ringa tena tonga de samy hafa be le feo satria ny combat iny en plein air amina stade na foty ngeda be de ampovoany eo le any tonga de olona be da be mihitsiny eo tena samy hafa mihitsiny le feo an'le nioraka anahy de teo somary nisy trac kely any de manager karaha niteny anahy alohan'ny combat hoe izy tsy hitany intsony tenena tonga de niteny anahy fotsiny izy hoe miady lafa tsy an'la daholo io olona io zay fotsiny teneny hitako koa zany izy hoe nisy trac fa rehefa avy eo moa nandeha le combat ny appliquena ny stratégie de nivoaka mpandresy. Manahoana ny fandraisan'ny zareo any ampitan-dranomasina hoe malagasy no mifandona amin'zareo na hoe malagasy no io fa miakatra ringa? Malagasy tena nambaniny zareo satria marina antsika firenena andalam-pandrosoana mahita an'le sary amin'ny internet koa zareo hoe sarisary somary mampalahelo kely de nambaniny zareo fa tena isaorako ny manager niady mafy ho anahy sy hoe surtout ho anahy fa ho an'le firenena antsika koa satria za mirepresente Madagasikara any na misy fotoana anie za zao nanao combat Muay Thai tany Hong Kong de misy olona manontany hoe ve pays zany firenena kay zany Madagasikara zany fa averin'zareo am'le dessin animé le Madagasikara iny de averin'zareo hoe titre ny dessin animé iny fotsiny hoe Madagasikara fa kay hoe firenena de eno za avy Madagasikara na ny Thaïlande koa ohatran'izany de ohatran'zay Alefa izay indroa no idirantsika manaraka alefa inona ny alefa fa de alefa sy mba andaontsika mba hanalazy kely de ao anatin'le hoe alefa zany omena sehatra manokana ny vahiny inona no alefantsika voalohany andao asantsika amin'ny tantara blague kely fa zara alefa izay alefa sy fa zara alefa mba hitataro blague kely zay blague tena nisy ty zay moa avy any Manakarany tantaraina kama tany Farafangana tany nisy combat kickboxing de nandeha le combat zany de rehefa mandeha le combat manohana anao daholo ny ray club aminao de mandeha le combat n'le bandy anankiray de alefa io bandy io mety hisy karana zany
de alefa karana io fa valaka izy ataoko hoe vizaka zany izy alefa io fa vizaka izy de rehefa avy eo am'zay nitodika le bandy nitodika ohatran'izao tany amin'ny za koa ne mba vizaka ihany koa rehefa avy eo samy Le bandy eny ambony ndrika zany. satria niteny daholo ny akamaroatra hoe alefa io fa vizaka izy de sady nitodika valaka avao koa ny ao raha ohatra amin'ny tena valaka avao koa ny ao de samy mety eo daholo. Ie. Mahavalaka angery zareo io miakatra eny ambony ndringa io fa nareo mety manao ohatr'izao fotsiny fa i Fazaraliana tataka eto hoe tena mafy le eny ambony ndringa. Ndao tsika mba hanao portrait chinois, mahay portrait chinois i Fazaraliana. Le portrait chinois zany manontany de mamaly fotsiny zay tonga de tsy miambahamba fa to de mamaly mahitsy be fotsiny to de mamaly fotsiny manontany de to de mamaly manontany to de mamaly zay ao anaty sainao fotsiny raikitra raikitra fanontaniana ataoko anaky 10 eo angambany na tsy haiko zay miainga am'zay panahy koa tara raha Fazaralia zany no tomobile de Ferrari raha ohatra hoe voninkazo tanamasoandro raha ohatra hoe sakafo poisson frite raha ohatra hoe kiraro Adidas raha ohatra hoe panneau baolina Cristiano raha ohatra hoe zavatra ao an-dakozia sotro raha vorona aigle raha alika pitbull raha biby any anaty rano baleine raha olombelona Fazaralia mahafinaritra andeha ho fakana antsika ny resadresaka atao anatin'ny historia torapo zay no amarana antsika azy mety misy teny ve fisaorana fanetanana na hoe fanorona kely ny mpijery izay mpakafy an'ity tontolo ity na hoe sensibilisation torapo zay tia ny Fazaralia tantaraina ndao voalohany aloha misaotra betsaka ny vahoaka malagasy manohana anahy ao anatin'ny Facebook ao tena misaotra betsaka anareo de manaraka an'izay misaotra ny zay maître rehetra surtout ny papako zay maître rehetra efa nampikotrana anahy misaotra betsaka de misaotra koa ny mpiray tampo aminahy manohana anahy foana ny fianakaviana rehetra de torapo fotsiny zany hoe tsika zao teo hoe misy malagasy any ampitan-dranomasina any mireprésenter any Madagasikara amin'ny sport individuel io miady rery izy any hoe mba mangataka koa hoe mba ho hitan'ny fanjakana mandraikitra ny sport ministère ny sport zareo amin'ny gouvernement mangataka fanohanana tsy ho anahy rery fa ho an'ny sport individuel rehetrarehetra mihitsy satria hitantsika teo zao tena nitohanan'ny fanjakana zay tany ampitan-dranomasina tany nahita Barea reny tena nisy tena hitako be za tena faly be tamin'ny Barea mandresy tena hitako hoe zareo efa déterminé andresy fa plus nisy an'le fanjakana sy le vahoaka tonga tany Egypte vao may tena à 200% mihitsy zareo de mba mangataka an'izay koa zay amin'ny sport individuel tsy ho tanisaiko eto hoe za zao eto représentant ny sport individuel hoe misy an'izany Fazaralia koa any mireprésenter any Madagasikara ary mitondra avy firenena malagasy de zay zany torapoka. Mankasitraka ny Fazaralia isika nanaiky ny vahiny tato anatin'ny historia nafinaritra izay rehetraresaka izay ny fotoana manapetra fa satry eno ny tena tsakany sy andavany zany rehetrarehetra zany fa de isokana izy nanaiky ny zara izay rehetrarehetra izay de marina mihitsy ny torapony teo
tsy homafisika intsony ngambe fa dia mipakany amintsika rehetrarehetra. Zay no amaranantsika ny history niarahana tamin'ny Fazaralia mpikatroka ny Muay Thai. Izy moa dia any ampitan-dranomasina mipetraka fa mandalo mitsidika ny Madagasikara izy amin'izao fotoana izao. Eto dia misokatra ny antso ho anareo rehetra izay manana parcours mahafinaritra mendrika ho zaraina ho an'ny malagasy, ampahafantarana ny malagasy satria izay manko ny olana lasa ny mpanakanto foana ny tena malaza eto Madagasikara, tsy ratsy koa ny Paria fa ankoatran'ny Paria dia maro ny malagasy manana parcours mahafinaritra ao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena na resaka zavatra hafa. Dia manasa anareo izay tsy dio ny page ny Bonjourno TV Plus official dia afaka miresadresaka ao isika, na ny pejiko manokana animateur Panizy dia afaka mifampiresadresaka isika. Mankasitraka ny Fazaralia dia mirary soa indrindra amin'ny zavatra rehetrarehetra atao any ampitan-dranomasina any. Ie, misaotra betsaka ny mpagny nanasa anahy teto amin'ity fandarana ity, dia misaotra betsaka anareo koa mampalala hoe misy an'izao ny atleta ohatran'izao mireprésente an'i Madagasikara, tena isaorana betsaka an'ity fandarana ity. Dia afaka manao bonjourno ho an'ny fianakaviana rehetra mijery any an-trano any. Bonjourno koa an'le ekipako atsy Andorany fotsy atsy miara-mikotrana aminahy. Dia bonjourno koa ho an'ny anabaviko izay namboatra ny voloko ity, mon histo cheveux. Sy bonjourno koa an'ny fitofody madasy izay manoro ny sakafo izay tokony hohaniko mba hitazomako ny formako eto Madagasikara. Isaorana ny ekipa rehetra ny Code Plus teo Martiolin Stahina teo mifakana ny sary, tao amin'ny resaka feo kosa nisy Aniranto Imisa sy Rajo Benja tao amin'ny fanatotosana. Dia isaorana izay niarany sala rehetra tamin'ity fandarana izay ho hitanao matetika eto amin'ny Bonjourno ity. Mandrapitafa fa vahiny ho hafa indray ary no raisitsika amin'ny fotoana manaraka.